sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Raha isika dia niazo fijalian'i Jesosy Kristy tompontsika no aoka ireharehantsika. Ao aminy no misy ny famonjena, ny fiainana sy ny fitsanganako velona, izy no namonjy antsika sy nanafika antsika. Mbola anatin'ny fofena faliana tanteraka no entinay miarahaba antsika jiaby, fa nahatratra izao alakamisy masina izay ankalazagna ny fahatsiarovagna ny fanasan'ny tompo. Ka ireo ten'Andriamanitra izay naroso ny fiangonana ho antsika zanany no ndeha arahantsika, ary afaran'izay no agnarahantsika ny toriteny sy ny hafatra ary fampianarana avy amin'ny ray aman-dreny dia ny Monseigneur Benjamin Marc Caramarson amin'izao alakamisy masina izao. Ka ny vakiteny masina voalohany boky Exode ao amin'ny toko 12. Hoenontsika izao ny lalàna momba ny sakafo fankalazagna ny Paka. Tamin'izany andro zany, izao no lazain'ny tompo tamin'ny Moïse sy Arona tany amin'ny tany Egypta. Ity volana ity no aoka ho fiandoham-bolana ho anareo, dia ho voalohambolana amin'ny taona izany ho anareo. Ary mitenena amin'ny fiangonan'ny Israely rehetra ataovy hoe, amin'ny andro fahafolon'ity volana ity, samia ianareo makaondry iray avy isam-pianakaviana, zanakondry iray isan-trano. Raha vitsy loatra ny iray trano ka tsy mahalany zanakondry iray, dia ikamanany amin'izay namany akaiky azy indrindra izy arakaraka ny isan'ny olona, fa arakaraka izay tokony ny hoan'ny olona iray no anisanareo ny olona hihinana an'io zanakondry io. Dia ho zanakondry tsy misy kilema sady lahy ary efa herin-taona ny alenareo dia zanakondry na zanakosy. Dia ho tananareo izy hatramin'ny andro fa 7 volana io, voasamy amono azy ny fiangonan'ny Israely rehetra amin'ilay atakariva iny. Hangalana ny rany, hatentina amin'ny tolana roa sy ny tatombaravaran'ny trano hinanana azy, ary hoanina amin'ny oalina io ihany ny nofony. Voatsatsika amin'ny afo no hihinanana azy, miaraka amin'ny mofo tsy misy lalivay sy anana mangidy, ary toy izao no hihinananareo azy. Ny antidahy voasikina, ny tongotra voaiskapa, ny tanana mitantehina, ny fihinanana azy atao faingana pakan'ny tompo izany. Handalo mamakin'ny tany Egypta aho amin'io andro io, ka ny lahy matoa rehetra amin'ny Egypta ho vonoiko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby. Hisy fitsarana ho efeko momba ny Andriamanitra Egypta rehetra, fa izaho no tompo.
ny raha de ho famantarana ny tsimbinana anareo eo amin'ny trano misy anareo ho hitako ny raha de ho lalovako fotsiny anareo ka tsy hisy loza hahafaty anareo rehefa amely ny tany Ejipta aho. Hataonareo tsy ho very tadidy izany andro izany fa hankalazainareo amin'ny fety ideranan'ny tompo. Hankalazanareo amin'ny taranakareo mifandimby ho zavatra nalahatra haharitra mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Isaoratsika Andriamanitra ilaisoatsika ny rany Kristy nikalisy isaoratsika Andriamanitra no iraisatsika ainaminy nikalisy isaoratsika Andriamanitra ilaisoatsika ny rany Kristy nikalisy isaoratsika Andriamanitra no iraisatsika ainaminy natokana misy nanezika azo nilazaza hoe farafahoriny kataitra omany navaky hoe fandaky avokoa ny olombelonere inona navakio ny tompompomo maro misonataony raiky nikalisy mpamonjelena atsokony anarany tompotsika nikalisy isaoratsika Andriamanitra de ilaisoatsika ny rany Kristy nikalisy isaoratsika Andriamanitra no iraisatsika efaiko ny voady zay nolazaiky efaiko anatrehan'ny firenena tsy zakany tompo tokoany ny hoe ahafatsy zay mino azy tompo satria mpanompona aho satria mpanompo matokena aho zanaka mpanompo vavina aho indro nigadraka solina aho nikalisy isaoratsika Andriamanitra de ilaisoatsika ny rany Kristy nikalisy isaoratsika Andriamanitra no iraisatsika ainaminy anatina sorokisarana yazoko ny fokony anarana efaiko ny voadyky tamina ao efaiko anatrehan'ny firenena efaiko akiadany tranona ao Jerusalema tananana ao mandeha isotra ny raisy ika ny zanany mety no diantsika nikalisy isaoratsika Andriamanitra de ilaisoatsika ny rany Kristy nikalisy isaoratsika Andriamanitra no iraisatsika ainaminy nikalisy isaoratsika Andriamanitra de ilaisoatsika ny rany Kristy nikalisy isaoratsika Andriamanitra no iraisatsika ainaminy. Vaky teny masina faharoa. Taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Korintianina voalohany toko 1:20 ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Isaky ny mihinana sy misotro amin'izao ianareo de manambara ny fahafatesan'ny tompo. Ry kristianina havana,
izao no noraisiko tamin'ny tompo sy nafindrako taminareo kosa. Tamin'ny alina namadina azy iny Jesoa dia nandray mofo, ka noho efa nisaotra izy dia namaky azy sy nanao hoe: raiso arahano fa vatako ity ho anareo, manaova izao fahatserovana ahy. Toy izany koa noho efa nihinana dia hoy izy: kalisy fanekena vaovao amin'ny rako ity, manaova izao fahatserovana ahy isaky ny misotro ianareo. Fa isaky ny mihinana ity mofo ity sy misotro amin'ity kalisy ity ianareo dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Joany ao amin'ny toko 7:10 ny 1 ka hatramin'ny 5:10 dia farafitiavana no nataony taminy. Talohan'ny fankalazana ny Paka, fantatry Jesoa fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny iray, ka rehefa notiaviny tokoa ny azy izay amin'izao tontolo izao dia farafitiavana no nataony taminy. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoanana hariva, i Jodasy Iskariota zanaky Simona moa efa nomeny demony hevitra hamadika azy, i Jesoa kosa nahalala fa efa napetraky indray eo an-tanany ny zavatra rehetra, ary Andriamanitra no niavieny sady Andriamanitra koa no iverenany, dia nitsangana teo ampihinanana izy. Napetrany ny lambany, nalainy ny lamba famohana ka nisikinany. Rehefa izany, napidina rano tamin'ny tavy izy dia nanomboka nanasany tongotry ny mpianany sy namoaka azy tamin'ny lamba nisikinany. Ary nanatona ny Simona Piera izy, fa hoy i Piera taminy: adre, ianao ve tompoko no anasany tongotro? Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: tsy fantatrao izao izay ataoko, fa ho fantatrao aoriana. Fa hoy i Piera taminy: sanatria tsy anasany tongotro na oviana ianao. Ka hoy Jesoa namaly azy: raha tsy sasako ianao dia tsy hanananjara amiko. Dia hoy Simona Piera taminy: tsy ny tongotro ihany ary tompoko, fa ny tenako sy ny lohako koa. Fa hoy Jesoa taminy: izay efa mandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotro, fa efa madio avokoa ny tenany manontolo. Ary ianareo koa dia madio, nefa tsy ianareo rehetra. Izy no nanao hoe tsy ianareo rehetra no madio, fantany ilay amadika azy. Noho efa voasasany ny tongotry izy ireo, dia nandray ny lamba izy ka nipetraka indray nanao taminy hoe: moa fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Ka raha izaho tompo sy mpampianatra aza manasa ny tongotrareo, ianareo samy ianareo koa dia tsy maintsy hifanasa tongotra, satria nomeko fianarana ianareo mba hanaovanareo toy ny nataoko taminareo. Izany araka ankalazaontsika fa masina ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, nolazaisika tamin'ny Alahady ny sapakazo fa miditra ao Jerosalema i Jesoa, ka ny dikan'izay ho isika dia miditra amin'ny fiainansika i Jesoa mpiarabelona amintsika, ary izay no halaliantsika amin'izao taonany fandaliana-ponoana izao. Miditra amin'ny fiainansika izy, ka ny any diary dia alakamisy masina isika. Maro ny tandinina symbole izay famantarana
amboarina amin'izao alakamisy masina izao, sy hoe manao teatra isika amin'ny fankalazana ny alakamisy masina, fa araky ny fampianaran'i Jesoa ny an'ity moa i Masindahapoly no mamerina ny tenin'i Jesoa, ataovy izao ho fahatserovanahy, zany hoe sady mahasiaro isika an'ilay fotoan-dehibe nihonan'i Jesoa tamin'ny mpianany tamin'ny alakamisy masina, zay andro mieloha ny namantsiana azy, ka ireo gesta, ireo famantarana maro isan-karazany ohatran'izany ny amin'ny fidirana ohatra ka ny fandaminana ny hotely, ka nisy ny dialogue zay fifanankalozana miainga amin'ny fanontaniana apetraka amin'ny pretra, apetraka amin'izay mitarika an'io fankalazana ny alakamisy masina io, hoe maninona isaky ny mankalaza ny lamesa de efa voahomana ny hotely, fa maninona ny an'ity no sy natao fa ny rana manatanteraka. Ny anton'izay sy hoe araky ny voalazako teo manao teatra isika, fa sy zany fa fanehoasika fa miombona tokoa isika ary miditra amin'ny fiainansika i Jesoa, lay mpanavitra asika, lay mpiarabelona amintsika. Ka izay indrindra ry kristianina havana, arao sara izay rehetra tanterahina amin'izao alakamisy masina izao, amelona ansika an'ilay fotoan-dehibe zay iombona antsika amin'ny Jesoa zay manolotra ny ainy, satria ry kristianina havana zay nataon'i Jesoa tamin'ny alakamisy masina dia misantatra sahady ary efa mampivelona ny mpianatra ny famonjena nataony teo amin'ny hazo fizaliana, ka zay teny nambarany tamin'ny alakamisy masina, zay nataony tamin'ny alakamisy masina dia ivelomany tamin'ny zoma masina, ka mampitohy asika amin'ny sabosy zay fisanganako velona, ka mitondra n'ilay famonjena, zany hoe ahatonga asika ho zanak'Andriamanitra, ka tanteraka ny fampihavanana, lay dinam-pitiavana, lay fiombonam-pitiavana zay nanirana azy avy any an-danitra, ka nahatonga azy olombelona, ka hahatonga asika ho zanak'Andriamanitra. Ka izay ny dinam-pihavanana zay tanteraka sahady ankalazaina amin'izao alakamisy masina izao, ka ivelomany Jesoa tanteraka amin'ny zoma masina amin'ny fanolorany ny tenany teo amin'ny lakroa, ho fankatoavana ny Andriamanitra ray ary nanolorany ny tenany mba ao anatin'izay dinam-pihavanana izay ihany koa isika siraikiraika avy ho an'izay mandray azy. Ka raha tafazarako velona izy dia isika ihany koa miala amin'ny fahafatesana vokatry ny fahotana, ka miombona aminy ao amin'ny fiainana vaovao, fiainam-baovao zay mahazanaka antsika. Ka izay indrindra ry kristianina havana, araky ny lazaiko teo, ny vakiteny amin'izao alakamisy masina izao ary dia efa mampisantatra asika amin'izay fiainana ao amin'ny Kristy izay. Ka ny vakiteny voalohany ny bokin'ny Exode dia mampasiahy asika ny nataon'i Moizy rehefa afaka tamin'ny fanandevozan'ny tany Ezipta ny vahoakan'Israely, anomanana an'izay hoe fanafahana tamin'izay fanandevozana ny vahoakan'Israely izay, ka natory
natorin'i Moizy ny vahoaka ny tokony atao, ary izay rehetra nametraka ny tamin'ny tolana ny rany zanak'ondry dia nahazo ny famonjena. Ka raha izay koa isika raha mandray ny batemy vokatry ny nanoloran'i Jesosy ny tena ny nandasany raha, dia ao anatin'izay fanekem-pihavanana vaovao izay isika ka afaka amin'ny fanandevozan'ny vahotana. Ary inona sinona moa izay fa araky ny resika, ary efa nambarako teo ny tenin'ny Jesosy no averin'ny mason-dahapoly, ampisahivin'ny mason-dahapoly amin'isika fa izay mandray an'i Jesosy dia miditra amin'ny fanekem-pihavanana vaovao, ary dia miombona amin'ny tanteraka. Hoy indrindra i mason-dahapoly mamerina ny tenin'i Jesosy ka lisy fanekena vaovao amin'ny rako ty manova izao fahaserovana, ka izay indrindra re kristianina havana araky ny lazaisika teo sy hoe manao teatra isika, fa no ny asan'ny fanahy masina dia miombona tanteraka amin'ny Jesosy isika. Ary indrindraindrindra moa araky ny lazaina teo ny fankalazana ny lakamisy masina dia efa manambara an'ilay iainan'i Jesosy amin'ny zoma masina. Ary inona moa izay niainan'i Jesosy izay fa ambarany ny evanjely, ary izay ny fampianarana ho asika dia isika mifanasa tongotra, izany hoe mifanasa ny lototsika rehetrarehetra, isika entan'ny fifankatiavan'i Jesosy dia mifanompo mifanatsara. Ary izay ndikany fiainasika, izay ndikany hoe miditra ao Jerosalema Jesosy, miditra ny fiainasika Jesosy, dia izay hoe isika mifanasoa ary miezaka manasoa izay manodidina asika, ary manasoa koa ny tontolo ity tranombe ombonana ity. Ka amin'izay dia ifanaja tokoa isika, ary dia hiala amin'ireny fiainana manapotika asika ireny. Mahatonga an'ireny dia isika mifanarazy, sy mitady izay asoany hava isika, sy mitady ny soa iombonana isika, fa noho ny fitiavatena, noho ny fialonana dia toy izay ifanasa tongotra isika, ifanatsara, ifanasoa, dia mifanapotika. Ka raha mankalaza an'izao alakamisy masina izao ary sika ry kristianina havana dia aoka araky ny lazaisika teo dia miditra amin'ny fiainansika tokoa i Jesosy, tena mpiarabelona amintsika tokoa i Jesosy. Ary izy lay mpampianatra dia nanaiky nanasa ny tongotra ny mpianatra mba ahasoa ahatsara anome ohatra velona ansika. Dia aokary isika ihany koa mba samy vonona ifanasoa ifanatsara ka hiala amin'ny fomba tsy mety ireny. Dia tsy inona izany fa ny fitiavatena, ny fialonana hoentina anapotena ny hafa. Ry Jesosy Tompo, nanome ohatra velona ho anahy ianao lay mpampianatra dia nanaiky anasa ny tongotra ny mpianatra, ary dia izay koa ny lalana hitondranay amin'ny tena famonjena. Raha tianay ho tsara ho soa ny fiainanay dia aoka hovonina izahay ifanasa tongotra, izany hoe hitady izay asoany hafa. Ampio ary zahay, ampianaro ary zahay, aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy ho antsika sandry
asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no itoantsika isanandrovaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.